Ireo ihany zay bakeo. Ireo ihany zay bakeo. Masalala zay tompoko azafady. Ireo ihany azafady. Masalala zay. Mahoana ndray inona lamo fa inona ny problème zany. Sitako hoe inona lamina zany. Tsisy resaka izy zao. No taratatsy Sitako inona lamina zany inona resaka izy zao quoi. Préfet io manolotra io. Inona lamina zany inona. Anaty voninkazo Salama yaka préfet. Yaka préfet no. Préfet Aza bahanana zay. Kama inona no laminareo? Inona no laminareo? Inona no laminareo? Inona no laminareo? Ano kasete hitanao reo? Manao gazety reo. Alona aloha efa presaka. Zao nanaovantsika anazy tsy mifanositsika. Tsy manosika. Azafady, ray aman-dreny azafady, manao azafady. Roapolo aminareo raisitsika dia manatra voninkazo nareo vita roapolo dia mihemitra dia miditra indray roapolo. Zay ilay fifandaminana tompoko tsisy resaka izy zao ala. Préfet le fazafaza moa azafady. Temora aminareo nga zao inona ny problème tsy fanalavytsika alohatsika mpanajana tsy mifanalavitsika tsy ray kilometra anao alamitsika hoe rahakareo zay fa aza fampanao elamo anatin'izany ilay ataontsika hoe fanajana sy ny fifanajana eny anivo ny fiarahamonina iny. Izay fanajana sy fifanajana izay de zava-dehibe zany satria de ho an'ny fiarahamonina fahiny, ho an'ny zotoavina malagasy ny malagasy fahiny de nomena lanja ny ray aman-dreny nomena lanja zany ataontsika hoe hevitry ny ray aman-dreny, raha ny ray aman-dreny sy ny zanaka no resahantsika. Nomena lanja ihany koa tamin'ny fiarahamonina fahiny izay mbola maro moa mitandrina sy miaro an'izany amin'izao fotoana zao ny mahasarobidy ny zanaka. Hitantsika omaly fa raha teny amin'ny kianjan'ny 13 mai ireny ataontsika hoe vovonana na vondrona ho anetsika 72 fanateram-boninkazo no napetraka, fanateram-boninkazo no nangatahana alalana tany amin'ny préfecture n'Antananarivo afahana ataontsika hoe mahatsiaro an'izany ataontsika hoe tolona tamin'ny 2007 sy 700 izany. Ny arahantsika nahita ny zavatra nitranga teny amin'ny kianjan'ny 13 mai, nisy moa ny fifamaliana, nisy ny ataontsika hoe fifanazavana raha mba tsy lazantsika azy hoe fifamaliana satria raha fifamaliana de lasa ohatrany hoe fifandrafesana indray amin'izay lafin-javatra zay nisy ny ataontsika hoe fifanazavana teo amin'ireo ataontsika hoe solotena izay misa 70 manodididina ny 70 teo eo ny ampy ny mpanao gazety tonga teny an-toerana nikasa anatanteraka an'izay fanaterana fehezam-boninkazo izay teny amin'ny kianjan'ny 13 mai. Ny kianjan'ny 13 mai de vao maraina de efa noatevenina n'lay mpitandro filaminana teny an-toerana. Vao maraina de efa noatevenina hoe satria amin'ny andavanandro de efa ahitatsika an'izany
mpitandro filaminana zany miatrana eny amin'ny kianjany 13 eny eny alohan'ny lapan'ny tanàna eny amin'ny andavanandro ahitantsika an'izany raha am'izao oro zao ianao mandalo eo de kopakopa tanana ho andry zareo satria de miaino radio ihany koa zareo miainoaino eo de ny sasasasany manao karatra ny sasany vezivezy ny sasany izay moa zany ny zavatra misy fa no atevenina zay isan'ny mpitandro filaminana zay tamin'ny omaly nandritra nyty ataontsika hoe fankalazana na fahatserovana ny tolona tamin'ny 13 mai 72 ity izay feno 3 taona omaly moa raha tsy hevitsika hatrany teo zany nampametraka ny fanontaniana hoe aiza ho aiza ny fanajantsika aloha voalohany indrindra izany ataontsika hoe fahalalahana izany fanajana izany hoe fahalalahan'ny olona tsirairay avy anatitra voninkazo no antondia teny amin'ny 13 mai isika rehetra no mametra-panontaniana hoe inona ny zavatra atahorana inona ny zavatra ho vitan'ireo olona ireo izay miaraka amina fehezam-boninkazo hanatitra n'zany fehezam-boninkazo zany inona no atahorana am'zany amin'ny ataontsika hoe fitondram-panjakana na ny fitantanan-draharaha-panjakana amin'ny akapobeany de eo no mampametra-panontaniana hoe misy zavatra tsy normal ihany ary misy zavatra tsy mandeha amin'ny laoniny ihany eto amin'ny tany sy ny firenena ireny moa de tapaka fa hoe tsy maintsy 20 no mizotra manatitra an'zany ataontsika fehezam-boninkazo zany no zaraina roa zany lay olona tonga hoe anatitra an'izay fehezam-boninkazo zay teny amin'ny kianjany 13 mai raha idiratsika ny resaka sy ny loha hevitra tsika tamin'ity androany ity de raha ny hita aloha teny antoerana raha izany ataontsika hoe mpikambana ao anatiny zany etsika 72 zany tam'zany 72 zany zareo mbola tanora zany isika zao aty amin'ny taona 524 efa 3 taona taorinina n'lay etsika teny amin'ny 13 mai de raha mbola tanora zany reo olona ireo tam'zany fotoana zany ataontsika 20 taona de miampy an'izay 3 taona zay mety ary tokony efa hatrany amin'ny tsy misy latsaka ny 70 taona tsony zany ireo olona izay tonga teny anatitra n'lay fehezam-boninkazo ho fahatserovana n'zany tolony 13 mai 72 izany de eo no mampametra-panontaniana ao anatin'ny lohevitra ny resantsika teo moa zany hoe efa ray aman-dreny zany ary efa manana ny ataontsika hoe maizy azy zany olona zany no ireny ny zavatra ny tranga de eo zany mampametra-panontaniana hoe aiza ho aiza ny fanajana sy ny fanomezana ataontsika hoe toerana fanomezana asina ireo ray aman-dreny malagasy eo mantsy no mampametra-panontaniana hoe efa maromaro ny zavatra ny tranga teto amintsika nahitana taratra n'zany ataontsika hoe tsy fanomezana hasina intsony ny ray aman-dreny izany ary izy io mazana raha ny hita aloha de mifandraika hatrany amin'ny tontolo politika ary eo am'izay sehatra politika izay hatrany no ahitantsika taratra ahitantsika tranga maneho miariary ny tsy fanajana n'zany ray aman-dreny izany marina fa ray aman-dreny ho an'ny firenena ny mpitondra fanjakana ray aman-dreny ny firenena zany filohan'ny republika zany ray aman-dreny ary loloavina tapony loha ary tokony homenany zay aja sy mivoninahitra zay ary ray aman-dreny eto amin'ny firenena ihany koa ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny fa raha fiarahamonina ny resantsika indrindraindrindra fiarahamonina malagasy sy ny soatoavina malagasy araky ny teneniko teo hoe efa miasimba am'izao fotoana zao de sarotsarotra ny ahafahana n'lay mijery an'zany hoe mipetraka ve izay fifanajana
eo amin'ny ray aman-dreny sy zanaka zay a eto Madagasikara mipetraka ve zay indrindraindrindra hoy aho a ny resaka politika no resantsika ao anatin'ilay izy de tsy mahagaga ihany raha ohatra ka mitombo isa ary miamahazo vahana ireny ataontsika hoe etraketraka mitombo isa ary miamahazo vahana ireny ataontsika hoe herisetra mitombo isa ireny ataontsika hoe abibina azy mety ho abibina mihitsy no miseho a inanivo ny fiarahamonina eny vokatra izay fahapotehan'ny soatoavina mahamalagasy sy ny malagasy izay ny soatoavina mahamalagasy sy ny malagasy a de miaina tokony ampiainina izy io rehefa ampiainina izy a de mila fahanana ihany koa mba ho velona ny famahanana azy mba ho velona de tsy misy ankoatra ny fanajana azy a sy ny fampiarana azy a antsakany sy andavany satria io soatoavina mahamalagasy sy ny malagasy fahiny io a de nametraka filaminana nametraka firindrana nametraka ataontsika hoe fampivoarana sy fifanampiana ihany koa teo amin'ny samy malagasy fahiny de tsy mahagaga hoy araky ny fomba fiteniko teo hoe misy ny etraketraka misy ny tsy fanajana n'zany ataontsika hoe ray aman-dreny izany a misy antony matoa ny teny ny fomba fiteny taloha ny tolo fahiny hoe elany etezana lava volo inona koa moa le anankiray teo hoe misy fitenena maromaro ahafahana mametraka ho ambony a ny lanjany zany ray aman-dreny zany mivaona tanteraka zany am'izao fotoana zao mivaona tanteraka satria hoy aho tsy voahaja intsony a ary tsy omena asina intsony a ilay a ray aman-dreny eto amin'ny tany sy ny firenena raha miresaka ray aman-dreny sika de mazava ho azy fa miainga hatrany amin'ilay ataontsika hoe ray aman-dreny sy zanaka ao anivona tokantrano zany a anatina fianakaviana miresaka ihany koa sika fiarahamonina malagasy fahiny ao anatin'izany zavatra zany a de misy aloha ny ataontsika hoe fanomezana lanja ny fiarahamonina fanomezana lanja ny zanaka ary ny fiarahamonina fahiny de tsy de sarotony loatra tamin'ny raha somary manao fampitahana kely sika amin'izao fotoana zao amin'izao vaninandro iainantsika zao a tsy de sarotony loatra ny fiarahamonina fahiny amin'izany ataontsika hoe fananina ny malagasy a izany ataontsika hoe zanakapelezana zany ny efa tsisy tsy mahafantatra an'izany eny anivon'ny fiarahamonina am'izao fotoana zao a ary indrindraindrindra moa zay manana an'izany ataontsika hoe zanakapelezana zany a efa tsisy tsy mahafantatra an'izany ihany koa izay teo ihany fa ny tena tianao resahana ao anatin'ilay izy de hoe zava-dehibe teo amin'ny malagasy fahiny izany fananana taranaka izany tafiditra ao anatin'ny ary io fananana taranaka io a de tafiditra ao anatin'ilay zavatra telo lehibe nangatahany taolo fahiny a tamin'Andriamanitra zany de ny fananana zanaka ny fanana vola makarena de misy anankiray fahatelo tafiditra ao anatin'ilay izy a ireo teboka telo ireo zany a no anisan'ny ataontsika hoe zava-dehibe napetraky ny tolo fahiny ary teo zany no nipetraka lay fomba fijery amin'ilay hoe tsy de nampaninina loatra ny tolo fahiny a sy ny fiarahamonina malagasy fahiny a ny fananana an'izany ataontsika hoe zanakapelezana zany raha ohatra ka mipetraka lay firindrana teo anivon'ny fiarahamonina fahiny a nipetraka zay fifanajana zay a de mazava ho azy fa efa nikena ary ny raisan'ny rehetrarehetra zany andeha ho araintsika moa ny faneho-kevitry ny mpandala ny mahamalagasy mahakasika an'izany ataontsika hoe inona no zavatra telo a nangatahany tolo fahiny
mahakasika nyty ataontsika hoe mahazava-dehibe ny fanananjanak'izay raha ohatra ka efa vonina namana teknisianina de ho alefatsika aloha le faneho-kevitra voalohany. Ie tafaverina indray tao anatin'ny fandarana isika ankasitrahana sika rehetra zay manaraka tsy tapaka ny fandarana ary mandray anjara ihany koa satria de efa raha ny henony zareo zao fa efa tapotra ilay doka de efa misy antso miditra sahady tao anatin'izany de izay midika fa manaraka ny fandarana atrany isika ary manaraka tsy tapaka ny valo mivalopolo teboka valo. Ny remarque kely fotsiny a tapatapaka ny radio any Mahajanga ozy izy a de tapaka ihany koa ny Kolo FM Ambatomirahavavy a izay no message voarayako eto hoe mo am'izao fotoana zao fotoana ny antsosika zao a de horaisika avy hatrany ny antso tafiditra raha ohatra ka efa tafiditra raha mety a misy anankiray tafiditra ty ndrisy aloha mbola somary amboarina kely lay finday a ny zavatra misy fotsiny ao anatrehan'ny zany rehetrarehetra zany a de misy fanontaniana maromaro mipetraka ao an-tsainitsika raha vao miresaka an'izany kolotsaina sy soatoavina maha malagasy ny malagasy izany amin'ny fomba ahoana hoe no ahafahantsika manarina sy mamerina izany soatoavina mirakitra ny fahendrena malagasy fahiny izany. Ahoana no ahafahantsika mamerina izay soatoavina mampiavaka ny malagasy ary maha malagasy ny malagasy izay. Raitsika ny antso voalohany raha ohatra ka efa vonina miaraba tompoko ay lasa indray izy teo a ny 38 14 882 24 no atsotsika 38 14 882 24 na ny 32 12 888 19. Salamakoa le Patrick avy aty Fianaratsoa tena lasa tany fady eny amikanjany 13 mai am'izao satria arova fampitany filaminana de farany ferana ny olona mandeha ao. Raitsika ny antso tafiditra ary voalohany miaraba tompoko. Salama tompoko. Ien tompoko. Madame José avy aty Ambotrimanjaka. Ien tompoko Madame José Ambotrimanjaka. Ny Facebook ratsy fatsika malagasy lasa diso mirona loatra ao anatin'le Facebook zany. Manarak'izay lasa diso ahoana zany filazakana manimba loatra le fahamasinantsika malagasy fampiasantsika le Facebook satria vatsika no Facebook fakisendasenda satria ano mijery ndraindray am'le vatsika manao an'le Facebook mo de lasa ohatrany ankizy tampitana daholo mampidera bika sy mampisotreta tsy fahamasinana sy fahamasinana daholo de zany afaka manimba ny kolotsaintsika malagasy ihany koa de tokony hoe mba handraisana fepetra mihitsy zany reny raha ohatra azo atao fa tena simba le maha-malagasy atsika raha ohatran'ireny saika te ho vazavy le ankizy sa hoe mivarotena mihitsy sa hoe ahoana tsy fantatry ny tiany atongavana de manarak'izay mbola velokely faharoa zao andro reriny zao kolotsaintsika malagasy ny fanaovana famizany efa ho avy mihitsy izy zao aleo mba ofurana amin'ny fomba malagasy ny zaza fa hafa mihitsy ny zaza milazadraza tsy atao an'le fomba amerikanina hoe tsy mety fandehary eny fa hafa mihitsy ny zaza hoe milazadraza le zaza mankasitraka tomboka. Makasitraka anao ary hita fa mbola mikady sy mitazona izany maha malagasy izany a ny eny Ambohitrimanjaka eny raha izany famorana zany fotsiny no resahantsika. Zava-dehibe ny fananana sy ny fitazomana izany maha malagasy ny malagasy izany. Resitsika ny antso manaraka miaraba tompoko. Tapaka le izy teo a miaraba tompoko. Ny 38 14 882 24 no atsotsika miaraba tompoko. Efa tafiditra ianao. Ien tompoko. Manahoana mianazareo amin'ny Kolo TV amin'ny Kolo. Ien tompoko miarabanao ihany koa. Zao fandehany. Za amin'le resaka ohatran'ny lohahevitra teo moa de le soatoavina. Soatoavina ien tompoko. Zay mihitsy le izy. De zao za tena mahita
fa zany tosotoavina malagasy zany a efa tsiratsirain'ny olona fa tsy fantatry ny olona toy ny akabiazaka za mba mangapaka ary manoro hevitra ihany hoe tokony isy débat mihitsy a amin'izany sotoaviny zany a mba ho fantatry ny olona ho fantatry ny tanora fa jerenao tsara fa hitondra hevitra aminao a fa misy sotoavina manao hoe tainombo mivaditra aza hono tsisy maka de zao fahafantaran'ny tanora zany ataon'izy inona tainombo ohatra koa aleo veritsy alakalam-bola zay veritsy alakala-pevanana io zay ny tanora ankehitriny boby aloha fahatelo aleo mifanena amin'ny mpamosavy zay mifanena amin'ny mpandainga ozy le olona ka amin'izao fotoana izao ny tanora hoe aleo anay mifanena amin'ny mpandainga fa nilainga samy manana anao zay ka izao a za ohatra miangavy ny fitondra fivavahana ny mpanaja ny sotoavina malagasy de ny sarababem-bahoaka mba midinika amin'ny atao hoe réforme culturelle zay réforme mihitsy réformena lizy a mba azahoan'ny tanora azy hoe tsy zany teninareo zany tsy zany fombanareo zany no hitondrana azy de mangataka indrindra raha azo atao mba misy antokony olona mivory mba manao ny débat io a mametraka ny sotoavina amin'ny toerana zay tokony hipetrahana fa betaka ny tsy mahalala ny intsony sotra indrindra tompoko ankasitrany ianao amin'izany sosikevitra sy anatra ary fanampiana sy fanomezana lalana ahafahantsika manatsana zany sotoavina zay efa iainantsika izany miaraba tompoko allo tompoko ien tompoko malagasy ien tompoko allo efa tafiditra anao afaka maneho hevitra boatrany raha sotoavina malagasy any nojerena ankehitriny afaka titsika ihany tika ien tompoko allo afaka miteny avatrany ianao fantatrinao fa na ny mampahafantatran'ny gasy aza ny ao an-taninarivo fa tsapitsapain'ny tompony azonao fa magnara-mamporidiara na ny fomban-drazana etipaharazana aza ohatra hoe nytenin'ny sénateur teo hoe ny vehivavy ny aty mitondra azomangitany misy soro zany ny vehivavy ny aty atimy efa simbana io arakaraky le karazan'olo de mila fa manaraky ny fomba ny etipaharazany vazaha zany ny sotoavina malagasy io zany biliny zay ary izy ankasitrany ianao ao anatin'izay ary iny azadiny fa arena ananatsika ihany koa ny fananatsika izany fahasamihafana amin'ny fomba mampanao isaky ny faritra sy ny foko tsirairay avy izany nefa tsy mampiova zany ary vao may natambatra sy nampiray ny malagasy fahiny izay le hoe firaisana ao anatin'ny fahasamihafana miaraba tompoko miarahaba avy ety fianarana io akory sika ao sosota magnagna ety fa ny sotoavina mahamalagasy moa zay lazaina tamin'ny radio teo igny oui de zao ny zavatra misy ho an'ny tsirairay samia mandinika ty zavatra ty fa tananagnatsika malagasy mihitsy zany hoe ny zaza an'olondrery zany tsy mba aina ny sotoavina mahamalagasy nobadoana ny mpampianatra ny zaza tsy azoko asina tagnana mihitsy ankehitiny io manimbatsika ka reha azo no ataony magnatsoaka an'io hoe ny zaza tan'olondrery ho biazin'ny mpampianatra de iverigna ny mahamalagasy ny malagasy fa reha ny fomba angvelany agny no ampidirina amitsika eto zay mahasoasoany angvelany agny de ampidirina eto salan'io hoe fa mampibadoana atsika io de ho simba i Madagasikara satria i zaza io aleky ny mpampianatra am'izao hoe de matavitra azy ny zaza am'izao hoe kany leky tarongina amin'ny Facebook sy ny telefona tena tsy mivaky loha misy ka io fampidirana ny fanombanany kolo mahamalagasy tapaka le antso teo tapaka avy any aminy iny ary zay ny misy antony matoa hoe le zaza tiana tsy tsotsona tsy tsitsiana rotsakazo mety mbola hiditra le fianara-tso teo fa raisitsika ny antso manaraka miaraba tompoko salama ien tompoko mazanga tetina any masty ien tompoko na ety tena mizaly mihitsy am'le radio teo fanidina efa teny vaovao e matineny tanina mahazanga rangafa tena mizaly zahay ia voray sara basy fa tena tsy mety mihitsy fitondràna ty tena manahita asa le fomba tena manoga le varata moron-dalana mihitsy
Den tanàna orange aty. Ie. Fa le solution sy mena mety tokony amena solution le vahoaka tsy hoe rorana fotsiny. Fa le azo miliara président de rana le vahoaka madinika. Tonga sena orinasa zany reto nataony. Fa misy kesika le mpanagazety TV nareo mba mangala vaovao le olona reny. Bebe. Fiangavinanareo. Izay nataon'ireo teo tamin'ireo tamin'ny makasitraka anareo. Akasitrana ny avy Mahajanga ary fandraisana teo moa iny mbola mijery ny teknisianina amin'izao fotoana izao satria dia olana mipetraka ihany koa izy iny ary mety misy zavatra hafa ao madika izany. Miarahaba tompoko. Efa tafiditra ilay antso teo antso manaraka. Miarahaba tompoko. Afaka miteny avy hatrany ianao. Toliary eny tompoko. Monsieur Lala. Eny tompoko Monsieur Lala. Manao tompoko. Afaka toliary Monsieur Lala. Manalavitra n'ilay radio ianao dia ny telefona no iresantsika dia ny telefona miresaka avy hatrany. Miresaka amin'ilay telefona avy hatrany fa tsy meno an'ilay radio. Afaka toliary ty Monsieur Lala mikasika anareo tokobetelireo. Halo? Oui, afaka miteny ianao toy izy fa neo-kevitra ao. Ireo tokobetelireo mateninareo fa tena tsisy zavatra mipoaka ireo njaraiko fa te hanao tao-pahatany ireo bekibereo. Satria izy ireo tsy mba misy zavatra vitandreo teto. Tsetsetsa volan'olo avao ny raha ataondreo fa tsisy zavatra mipoaka. Mba tokony hanoronorinasa reo. Zay no tompoko ankasitrana ny ao Toliary mino fa voaray an'ny tokobetelo moa zany no iantefaniny zany afatra izany dia mba mila miverina mitodika amin'ny fiarahamonina ary zany ny tena zava-dehibe iainana sy zava-dehibe ilaina. Miarahaba tompoko. Ya ny anava ty tosy ihany tosy eny tompoko dia fandeha. Saika mba ny hevitra kely amin'le resaky satria madame société iny. Ien tompoko. Ny amin'ny hoe ny ankizy nitanjatanjaka sotra zany anaty Facebook ohatr'izay zany hitanareo le resaka kolotsaina ataontsika hoe miatomboka amin'ny mpitarika na miray aman-dreny ao tokantrano na ny eny ivelany mpitarika sy ny ohatrany hoe mpitondra zany. Isany anankiray manaraka zao tokony hoe hotahafana manaraka ohatrany any isaty présidentsika zao dia reny fitafin'ny présidentsika tsy maneho ny mahamalagasy azy izy fa ny zavatra sehony dia izy ohatrany hoe olona ara-maseho be. Tsy hitanareo ve ny anareo tsara misy rehefa mandeha amin'ny fitafy anaovana ohatrany hoe olona fonfomanina be reny izy na ohatr' zany ohatran'ireny hipomanina reny izy zany rehefa le amin'ny fitafy anaovany. Afetrany dia maty lolo ianao zany. Dia manarak'izay ho antsika ilay any ambanivohitra le tratran'ireny tafoka ny dahalo sy ny tsy fandriampahalemana reny tena mampahery anareo satria izao alaisaretsaina hoe ny zavatra nisy teo amin'ny 13 mai omaly reny ny olona efa olon-dehibe antitra tokony lolo avy natapony loha reny aza reny ara tahorany gendarme sy ny polisy sy ny miaramila amin'ny fomba hoana no asahiny andeha hidina any amin'ny resaka dahalo zany. Tsy ho any mihitsy zany zareo fa olona efapolo aza hoe olona antitra reny efapolo reny tena reny ny zavatra nataony zareo fa tsy ho any zany mihitsy izy na ahoana na ahoana. Zany no indraindrana foana isaky misy hoe mitondra fitaovana mahery vaika fa ny fitaovana mahery vaika atao arantiranty isaky ny fotoana 26 reny ve atao inona fotsiny. Ohatr'izay tompoko mankasitraka indrindra. Ankasitrana ianao ary anisan'ny fanontaniana goavana mipetraka ihany koa izany hoe isika ve tena vonona hiroso amin'izany famerenana ny filaminana eto Madagasikara zany raha izay fomba fijery ny namana ny antso teo zay izay ny fanontaniana mipetraka. Miarahaba tompoko. Miarahaba anao tompoko. Ien tompoko. Kolo FM. Izy indrindra afaka maneho hevitra avy hatrany ianao. Iza moa dia avy aiza? Erika avy aty ambany tena fa saingy aty Toliary amin'izao.
eto zany a mahita an'le oui en tompoko toy izy fa neo-kevitrao aty Toliara am'izao dia mahita le fomba fiainana amin'le resaka base Toliara io dia hitako eto zany no fijeriko fa mizarazara zany zareo reo atikatra satria misy le momba amin'ny fitondrana, misy ny momba ny base Toliara. Eto zany tokony hajanon'le filoham-pirenena le base Toliara satria ampiady andro zareo atikatra. Za io manao vakansa fotsiny ray volana ny taty Toliara io zao mahita tsara an'izany dia misisika foana le fitondrana manao an'le izy nefa tokony hajanona zareo io. oui ankasitrahana ianao amin'izay faneo-kevitra izay ary mino fa voaray ihany koa zany ho an'izay tompona andraikitra manandrify azy. Miaraba tompoko. Miaraba ny Cool FM ien tompoko miaraba anao. Nama tompoko Cool FM io. Izy indrindra. Zay masy aty Ambanivolo aty amin'ny district Nosy-Barika aty. Tafiditra tompoko zao azafady. Efa miresaka ianao efa tafiditra. Seko mba hitena zany fa zay manko tsy mahita lavitra fa canal no ahitanay mba nahita teny kely tamin'le tenin'le minisitra Omaly eo zany teo amin'ny anona teo. Tena sy nianatra fa tonga dia hoe azavaiko hoe sy nianatra fa nahita an'le saim-pirenena malagasy teo aoriana teo zany misy mavomavo le sisiny. Izay zany mahatonga na magnontany misy an'igny mavomavo koa zany le saim-pirenena malagasy fa tsy fotsy mena maitso. Tsy misy mavomavo ka. Afantanina moa zany ny napetrany ao anatin'izany dia hatramin'izay aloha hatramin'izao mbola tsy naheno hoe misy fiovanana isay pirenena malagasy. Miaraba tompoko. Miaraba tompoko. Ien tompoko. Salama rangahy. Satria mba haneo-hevitra kely fotsiny rangahy. Ento ary ny faneo-kevitrao avy aiza moa dia izy? Iary avy aty Petatafika. Ien tompoko. Amin'ity resaka conseil des ministres ty rangahy. Any Toliara indray mantsy izy io natao zao. Orim-pitondran-tsaina isany tena ohatran'ny tena robarobainareo rangahy le volan'le vahoaka malagasy. Mba ieritreretany hoe ohatrinona ny andamin'ny tena ministra ray mandeha makany Toliara. Nareo andeha avion daholo. Mpitondra tena tsisy raharahinareo an'izay fahatram-bahoaka rangahy tena marina. Tena plezira anareo mamaky anareo ary ny tena fototra zavatra io ny antony anaovana an'io any dia mifandraika amin'ilay resaka le rangahy teo resaka base Toliara any reo ny andrebirebi saim-bahoaka andray dia wa tena mampalahelo rangahy le toe-tsain'le mpitondra tena tsy mampandroso reo ary tsy misy eritreritra ny ampandroso zany fa dia ny anaboka vahoaka ary manabady izay ny tena marina. Mirary soa rangahy dia atsipitsipy zany amin'ny tenin'izay mpitondra endany mba misy aheno reo fa volam-bahoaka iriarianareo io sady tsara fa mbola ho an'ny taninanareo andro mpitondra isany. Mankasitraka rangahy dia makatelona mirary soa Mankasitraka anao amin'izany faneo-kevitra zany ary izay tokoa no zava-misy ho tanterahana any Toliara indray ny filan-kevitra ny ministra amin'ny herinandro ity taorian'ny tany Mahajanga. Ny voalohany moa zany dia tany Toamasina dia taorian'ny tany Mahajanga dia miditra any Toliara indray amin'ny herinandro ity. Miaraba tompoko. Zidikael na Razidia ty fianaratoa teo fiany. Dia zao ny zavatra mba sikary say sady mba hitanay ny potehina ny abany ana soatoavina maha malagasy amin'ny fampianarana nefa ny baiboly ao dia milaza an'izay ny hoe aza mitsitsoraka azo amin-jaza hoy fa aza manao izay hafaky ny ainy. Ka amin'izao fotoana izao lazaina ny hoe fitiavana lehibe indrindra. Ny fitiavana indrindra lehibe indrindra dia ny fanabeazana ny taranaka ny hazo ny vanikolakana ny tany mitiliany soa. Ka izay tamisy izao hoekany fa potehina manomboka fampianarana riany atsika dia variana hoe amboarana lalana hatany Toliara sy dinana ambony angeko avy agnatanarivo dia hoe mandroso hoe agnaira ka saba mitadia lalana sidina ambony egny handiadiana ny lohanay fa ny anay zany ny lalana fanamboariny taolo taloha io mba amboaro io mamegnatalantoko zavakivaky tena saba misy lalana vita fanamboariny taolo taloha dia io fangalana tahaka ny agny velany agny diso tafahoatsy io iro mamotika asikako le hainy olo magnatsoakan'io manomboka amin'ny fampianarana sisisa dia hiariny Madagasikara ary iverina soatoavina maha malagasy
fa am'izao hoeka ny fa misy kiloga mahalala ny atao hoana haigna sakofa dia efa nikiobo ny boaka ny ana ny fotopainy efa boakany aby am'izao hoe nefa kiloga malagasy ahira gasy raha salamizay nda ankasitrahana ny avy any fianaratsoa ary mazava izany afatra sy zavatra misy iainany anivon'ny fiarahamonina zany miaraba tompoko efa tafiditra anao vonoina le radio azafady vonoina le radio azafady le 3417 io manahoana ny fandehany eny tompoko zaho andeha matoa tsy haliniko zao eny tompoko tsy toliara ao ny tena zavatra mahagaga tsy haliniko moa ny anarako na tsy hadiniko mety tôly io manino moa ny volamena bolokobolamena mivadiko bolokomby io tsy haliniko zay ma tsy haliniko ahy io ka ny sarasara amizay amerenako resaka tiako tenenina hoe resaky io fa tsy mahazo posta ka ny faharoan'izay io vazy tiliara io ataondreo aty tiliara nefa io ilzeparsa io any gasy io tsy omeny vazaha sakindreo ny miady amin'ny sanano fa ny vazy tiliara no iatihandreo isanano itondrana basy io nefa ny ilzeparsa ao ny vazaha mitondra basy ao sandrozy miady amin'ny sanano sahala amizay zany no ilazako ny zavatra tokony ho fatatsika malagasy tonga eto koa zao anjerajely androany mandehany aby ny olo eratiliara ty hanafarandrotsy tomabily mbetemero fandreo itondrana olo handehany karamaina vola io ka zahay mijaly io tsy maintsy mandeha zahay satria vola ho haninay zahay aby ny fandehany io amin'ireo aiza ny fandehany ao maro moa ny zavatra tiako tenenina fe adiniko aby lahy ombo itoy ao lahakanikany amin'ny manaraky koa ia marina zay ary voaja ihany koa ny 2 minitrany a na ery 10 secondes izy teo a maromaro zavatra azotrika resana maromaro ihany koa ny tianao tenenina satria de maromaro ny teboka lazaitsika fa mamparary ny firenena mamparary ny aitsika ihany koa satria de iainatsika ilay izy a raisitsika na tsy manaraka miaraba tompoko miaraba namana ien tompoko avy aty toliara avao toliara ien tompoko io ny ty filankevitry de ministre atao toliara ty raha tena tsy mazava mikasiky ny raha tiandro atao zany io mikasiky base toliara avao fa tenegny bakabakagny hoe tsy mety aminay toliara io base toliara io fa asesiky ny mpitondra avao io karaha magny efitsy baka ambanivohitsy agny nan'izao le nimaly avy magnano toliara ty taony amin'ny tomobily fa hitsenan'ny président egny avy eo amizay avadiky publication hafa amizay nange mivao fa ireo gn'olo magnenga ny base toliara nefa tsy misy olo magnenga ny base toliara na de raiko zao ty toliara tsy misy fampitambo avao na amin'ny télé na amin'ny radio hoe ho avy eto ny président république andeo hitsena azy fa zay olo miandro drala sy karine mpokotandreo avao ro miandro azy ko de afatsafatsy gnanay raha ty lafa tiandro atao forcé manahaka an'io zany de hisy adimpoko zany raha toy hoan'ireo mialatsiny amty raha terme lazako ty horoahinay toliara ireo zanaky merinareo lafa magnitsakitsaka anay président ampolinay ireo anaky merinareo iaby ngoa hisy adimpoko ampolionareo koa zay zanaky toliara agnadanarivo agny Milaravinahitsy baka amy côté atoy fa raha fa izy lafa tsy fagnaly fa fitiavantena ro aseon'ny mpitondra agnatin'ny raha toy atoa tsy agnady amy zon'olombelo na ny zavaboahary rehetra baobab sy ny ajo ny hazo rehetra ao amin'ny fahatsotran-draha eo lafa tsy fagnady manahaka an'izay soatavina ino mahisy amizay io maha olona tsy ajà nefa soatavina zao atao amin'ny biby fa tsy atao amin'olo nefa de olo tsy ajà de soatavina i amizay zany ipetraky agnatin'izay ao de apetraky ty gouverneur ty masikoro asa hilevy igny lafa igny maty tokony ho roagny mahevan'igny dorana mihitsy igny amizay tsisy lolo levegnany haiko ny fianankaviany zany ro alany tiano matimaty olo ta hagnano mahazo toerana eo tahazo dalabe fa dala zao handay aza ia nareo ka misy olo raha hahazo atozy amin'ny fotoana tsy ampolizina fa tsy zao ny raha misy amizao
dia izay zavatra izay atao antsoavantsika toliara mba atoanintsika dia desitena hoe regny aby hoe anao raha zay tsy akenitsika ny tanitsika omatsika io vazaha halizika avy amin'ny 100 kilometra magnambany tany agny ino rano hino amintsika io baka ia dia mankasitraka ankasitrahany ianao avy any Toliary ankasitrahany ianao amin'izany faneho-kevitra hitahita sy faneho-kevitra izany a engane mba tsy ho avy ary ho tonga amin'izany fampisaraham-bazana ny samy malagasy izany isika miaraba tompoko ona fandehany eny tompoko tena fandehany zavatra mampalahelo arety Toliara dia zao nanangona fokotsy fokontany ny aty amin'ny ny député faharoa dia zaraina vola dia tenenina hoe manentana an'ilay vahoaky mivory mitondra olo dimampolo isany sy fokontany fitsena ny président dia zaraina vola le olo mampalahelo sota hoe le manohana ny base Toliara zavatra mampalahelo zany manentana ny vahoaky ny Toliara iaho ny Masikoro sy ny Zanadriaky nareo Masikoro va nareo Zanadriaky io va tsy pahita vary angony io hijaliatsika anatin'ny 13 tao tsika va tsy pahita hany ka natambatambaziny drala dia merci président oui président maka manao anio tsika mba aleo tsika hiray hina fa mampalahelo ny raha manahaka an'izao base Toliara zao aia Ambatovy tafaboaky va tamatavy misy Ambatovy ino ny raha nandroso tao Fort Dauphin KMM mandroso ke raha Fort Dauphin lainga tsara tutsi zany mahita izy fa hoe hanamboatra autoroute Toliara tana madainga lainga zany fa zay mitaky hoe vohao sy mateky sy matoly fa zao ro azahoanay azy fa base Toliara zao tsy hiasagna anakinay fa tsy raha nianatsy ny anakinay misaotra tompoko ankasitrahany ianao amin'izay faneho-kevitra izay ary ny fanontaniana mipetraka dia maromaro any anivo ny fiarahamonina any a ny zavatra tsikaritra ihany koa dia misy ary ankehitriny dia efa mihatsara ny finday dia raha mahita tranga tahaka izany sika dia alao sary zany fizarana vola izany miaraba tompoko fandeha ny avy roka ihany miantso dia miaraba teknisianina sy vaoka malagasy rehetra eny tompoko miarabanao ihany koa tena zany na tsiko faneho-kevitra kely io zany dia itsika tanora aloha ny anisan'ny tompona ndraikitra voalohany amin'iny satria itsika tanora reo zany tsy mahay mifampitaiza amin'ireo kolotsaina malagasy indrindra ireo mpanakanto ireo mpihira ireo satria amin'izao fotoana zao tena atao mihira tena miteniteny foana raha tonga dia mandeha ho an'le tanora sasany dia gaga zany aiza ho aiza le ministera amin'ireny zavatra ireny tamin'ny talolo teo mantsy tamin'ny fitondran'ny anina taon'ny zanandrano to mbola misivana aloha ny ministera makany amin'ny omdavy hoe aza boky tsiry ty rehefa nisy le teknôlôjia dia nahira miteniteny foana raha dia andao ihany le tanora misy zao nihira amin'izao fotoana zao tsy azenony ray aman-dreny zanaka fa tena hoe mamofady tanteraka zao nanazany namerako amin'ny ministera isana tokony mbo mietreritra ihany nareo fa tsy nahopoty ty kolotsaina malagasy ty raha izao no toy zany teo ny amin'iny fa eto amin'ny fiainam-pirenena ndray hoe aiza ho aiza eo nandraikitra zareo solombavam-bahoaka ny ministera mponina amin'ity fahatrana lalina mahazo malagasy ty tandreo filaminana moa zany dia fa tsy atenaina itsony tsy mbo tanokarovozony reo amika fa tena vaika hery famoretana tanteraka dia ny amaranako azy dia izao itsika malagasy 30 tapiso ao mila amiray iny tonga ny avany atsiny navany avaratsy ny avany andreky ny avany atsinany na rehefa ho atao lisy dia ndao ho atao fa raha izao mitoya ho lafy ty tandrazana mimbonany ty mitsangana ary tanora indrindra tsika tanora tokony miampitsika dia zany mila amiray iny na hoe aiza ny lalana navitana an'ity fireneny ity aiza nareo avaram-pianarana amin'izao zavatra manjao fireneny zao avotsy le reky le tandrazana mimbonany dia nao irahina sao tatoko ankasitrany ianao amin'izany fanetanana faneho-kevitra goavan'izany ihany koa ary azadiny fa ho an'ny tompona andraikitra ty ho an'ny ministera tompona andraikitra ny ministera tompoko dia tsy hoe ministera ny serasera fotsiny ihany fa ministera ny serasera sy ny
kolontsaina. Atreto aloha zany raha ny hitako to tsy izany no voiziny eo ministra tompon'andraikitra io am'izao fotoana zao. Any amin'ilay resaka serasera sy ny famononafo raha tena mazava azy bebe kokoa no ivalam-parana bebe kokoa. Afatra ny apetraka zany eto am'izay fotoana zay hoe aiza ho aiza ilay ministera ny serasera sy ny kolotsaina any ministera sy ireo tompon'andraikitra ireo. Hiditra faingo sika